Rehavako malala ho ampitombona ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny fanamarinana amin'ny finoana. Ny fanamarinana amin'ny finoana na ny hoe justification par la foi tarafina ao amin'ny mofinainantsika anio. Romanina 9:1-20 hatramin'ny 9:20. Ry havako malala, ambaran'ny soratra masina fa mpanota ny olombelona. Eto moa dia nilazany azy eo amin'ny 7:20 dia hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Mpanota ny olombelona rehetra, nandova fahotana, nandova ota ny zanak'olombelona, ka ny fahafatesana no sahaza azy. Tsy misy afa-tsy ny fahafatesana no mendrika ny fahotana ny zanak'olombelona, ary arak'izany dia fahaverezana no tokony hiafarana. Eo anatrehan'izany faratapon'ny fahaverezana na faratapon'ny fahotan'ny zanak'olombelona na izay mety hahafaty azy izany indrindra no miditra nitsehatra ilay fanamarinana amin'ny finoana. Raha araka ity mofinaina ity dia farafahakeliny ireto efatra ireto no mamaritra ny antsoina hoe fanamarinana amin'ny finoana. Voalohany, ny fanamarinana amin'ny finoana dia fanamarinana ambaran'ny lalàna sy ny mpaminana. Araka ny 9:20 manao hoe ankehitriny dia efa nahariary ny fanamarinana avy amin'Andriamanitra, tsy amin'ny lalàna nefa fa ambaran'ny lalàna sy ny mpaminana. Fanamarinana avy amin'Andriamanitra tsy araka ny lalàna fa ambaran'ny lalàna sy ny mpaminana. Izany hoe ny fanamarinana amin'ny finoana dia fanamarinana araka izay voalaza ny tenin'Andriamanitra, araka izay voalaza ny soratra masina. Io ilay foto-kevitra lehibe izay ijoroan'ny protestanta manao hoe sola scriptura, na le hoe ny tenin'Andriamanitra irery ihany. Araka izany, ny fanamarinan'Andriamanitra ny olombelona mpanota dia tena fanamarinana ara-tsoratra masina, voamarina ara-tsoratra masina. Ny faharoa, ny fanamarinana amin'ny finoana dia fanamarinana eto araka nilazana azy eto, fanamarinana amin'ny finoana. Tena amin'ny finoana mihitsy no ilazany 2:20 azy. Dia ny fanamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana ny Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino, fa tsy misy hafa. Dikan'izany dia izao, ny loharanon'ny fanamarinana ny finoana dia raisiny mino amin'ny finoana, tsy ny lalàna, tsy ny ezaky ny tena manokana, fa ny finoana no anamarinana ny mino. Io ndray zany ilay foto-kevitra lehibe ny protestanta manao hoe sola fide, na hoe ny finoana irery ihany. Ny finoanao no amonjena anao. Amarinina amin'ny finoana ny olona fa tsy amin'ny asa akory. Ny fahatelo, ny fanamarinana amin'ny finoana dia ambara eto fa fanamarinana amin'ny fahasoavana. Araka ny ambara ny 2:20 hoe nefa amarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'ny Jesoa Kristy. Amarinina maimaim-poana noho ny fahasoavana. Io fahasoavana io, lay fanavotana izay nataon'i Kristy ho an'izao tontolo izao. Ny antsoina hoe fahasoavana dia lay olombelona mendrika fahafatesana, mendrika ny overy, kanefa dia nyvonjen'Andriamanitra maimaim-poana. Io indray izany ilay foto-kevitra fahatelo amin'ny protestantisme manao hoe sola gratia, na le hoe seul
la grâce, ny fahasoavana irery ihany no namonjena ny olona. Ary ny faefatra mifamatotra amin'ilay teo dia ambara amin'ny 5:20 manao hoe izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana. Io fanavotana ao amin'ny Jesosy Kristy io no fanamarinana amin'ny finoana. Io lay fanamarinana izay natao tamin'ny raha lay tsy manatsiny, raha lay marina, araka izay ambara eo amin'ny 9:20. Io raha teo no mamehy ny foto-kevitra protestanta rehetra manao hoe seul Jésus-Christ, izany hoe Jesosy Kristy irery ihany. Ao amin'ny Jesosy Kristy ilay nanao fanavotana ho an'ny olona no misy ny famonjena, no misy ny fanamarinana. Raha fehezina ny teny rehetra riavana dia izao: mpanota ny olombelona ary mendrika ho very, mendrika ho faty. Fa ao amin'ny Jesosy Kristy kosa no azahoany famonjena. Ny foto-kevitra protestanta dia mamintona ity fanamarinana amin'ny finoana ity, ka ambara fa mbola ny foto-kevitra protestanta dia maneho fa ilay fanamarinana ao amin'ny Tompo, ao amin'ny Jesosy no ahavonjony olona, tsy amin'ny lalàna, tsy amin'ny asa, tsy amin'ny ezaky ny tena manokana, tsy ny amin'izay mety ho fahamendrehan'ny zanak'olombelona, fa ampy ho fanavotana ny olona kosa ny nanateran'i Jesosy Kristy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Dia ho amintsika rehetra ny tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro fa naterinao ho anay teo amin'ny hazo fijaliana ny ranao, ny tenanao ho avitra hisolo anay. Na dia mpanota ary izahay, na dia tsy mendrika ary izahay, dia nomenao anay mamaim-poana kosa ny fanavotana tao amin'ny Jesosy Kristy Tomponay. Misaotra Tompo, ary ankehitriny izay dia mametraka eo ambany fahasoavanao ny fanomponay sy ny hoavinay rehetra, indrindra ny amin'izay etrehanay ny fanomponanao anivon'ny fiangonana masina amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro ankininay eo am-pelantananao. Dia tahio ireo mpanomponao rehetra izay manompo anao amin'ny fiangonana masina, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.